Miaravatsika mpiray tanindrazana amin'izao andro alatsinainy zao. Inona ny zavatra niseho an'keo ny amin'le tolona izay noeritseretiny ny mpianatra atao teo amin'ny 13 Mai. Mariako tsara zay efa nazavaiko taminareo moa izy hoe ny mpianatra avy amina université maromaro tao Madagasikara no tena nanana fikasana ho amin'ny 13 Mai hiady ho amin'ny fanjakazakan'ny mafia. Isika ao amin'ny Madagasikara ny Madagasikara ny malagasy kosa de nantsoina mba hifanotrona. De araka ny teniko aminareo hoe niza fikambanana mijoro manohatra an'izao fanjakan'ny mafia sy Jiolahamboto zao de vonona fontsika ny andray andraikitra sy hanotrona an'izany. Isaorako tokoa ianareo 500 nareo no tonga teo amin'ny 13 Mai ankeo fa niparitaka tamina toerana samihafa fa tsy nitambatra. Nisy ny tany ambadika tany akaikin'ny Rabearivelo tany ny Hainohaino tany nisy ny teo amin'ny 13 Mai tamin'ny toerana maro koa moa zany samy nandefa sarinareo ny mikasika an'izany zava-dehibe zany. Marina fa hoe 500 fe de avita iny fa raha hoanina olona mpanao politika de mahatakatra tsara ny valeur zany hoe olona 500 zany. Isaoranareo satria niaritra hatramin'ny farany nareo ary rehefa nahita amin'ny message nalefaka nareo de niala tsy nomenomenina akory satria voaray anareo le afatra tiako nampitaina. Inona moa zany ny afatra tiako ampitaina tamin'ireny? Ny fahavononantsika mandrakariva ny anohana an'izay mitolona eo amin'ny 13 Mai ka hiady ho an'ny tanindrazana. Zay ihany ny antsika manohitra an'ireo mafia sy fitondrana Jiolahamboto. Zay ny antsika ka de makasitraka indrindra. Rehefa misy zavatra ohatrin'ireny de tsara ihany koa manao analizy satria tadidio fa nisy tanjona hafa mihitsy koa tena niezahana mitratrarina tao anatin'ireny de hoe hanao ahoana ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana. Raha natsikaritry tsika de zao ny zavatra niseho tao. Ny polisy, ny FIP zany ny tena FIP saina moa ny anara izy ireny ny tena ohatrin'ny maromaro tonga tao amin'ny 13 Mai. Nisy ihany ny zandary tonga tao fa raha ny tatitra azoko de hoe tao ambadiky ny tao amin'ny parkina ny gara ry zareo no nijanona de afaka fotoana vitsivitsy de niala. Zany hoe zany manamarina fa ny tanany teny nomeny ny gendarmerie zany hoe tsy hiditra tsehatra am'zany fitandrona filaminana ho amin'ny anakanana ny olona tsy hetsika zany. Ny tanany teny nomeny izy ary zava-dehibe zany tsy ho takatry ny sain'ireo mpilelaka an'ity fitondrana ity mantsy amin'izao fotoana izao. Ny azy mantsy tonga de hoe tsy nisy le izy de faly io fa afa-baraka. Tsia tompoko tsy afa-baraka mihitsy izahay satria ny tanjona ny tratrarinay de hoe hanao ahoana ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana. Satria tsy nisy ny teny mihitsy akory teto hoe androany de hanongana fanjakana zahay. Ny fanjakana no nikoropaka tamin'izany ka nitetika nanao an'ilay fisamborana isan-karazany amin'izao fotoana izao de karohana mafy ilay général zokin'ny pasteur tokony colonel Patrick karohana mafy. Tsy haiko inona moa ny ifandraisana zany. Colonel Patrick ave no mamoaka ny heviny de le général zokiny koa no karohana. Hita mihitsy fanjakana tsy matitra zany nosamborina ry sareraka, nosamborina ny izy ty tompon'andraikitra tany Antsirabe, nosamborimborina daholo ty olona rehetrarehetra satria hoe sao de misy ifandraisany amin'ny diaspora. Le diaspora lazaina moa de ny tenako zany de mametraka fanontaniana ihany aho hoe fa manahoana marina raha service de renseignement anatin'io firenena io fa ohatran'izay zavatra ataony ohatrany tsisy mandeha am'izay loniny daholo. Tena tsoroko fa tsisy ifandraisako am'izany olona rehetra nosamborina zany fa de samborina fotsiny le olona. Za tsy de nitsony intimidation fa tena hoe noheverina mihitsy hoe miraitso kombakomba
de manontany tena zany ny tena mba manana service de renseignement ihany le ahafahako miteny anareo, ahafahako manao tatitra sy fanazavana aminareo eto a, fa ny service de renseignement kosa aloha mbola tsy nisy nanoro voana zany e. Raha tsy zany de fa tratra teto ny lainga rehetrarehetra raha nisy lainga ny zavatra ny teneniko. Fa ny ty fanjakany ity de zao hoe zay zavatra mahamahana azy a de tonga de andeha hanao perquisition. Fanazavana tsotsotra nomeko anareo re olona. Ao anatina fanjakana rehefa misy zavatra mahamahana hoe aria misy fitaovam-piadinana fenina na aria misy volabena fenina na aria misy olon-dratsy manao an'izao, de efa mandeha aloha mandeha ty meloha ny fanadiadiana, fanamarinana. Ka rehefa fantatra fa misy tokoa le zavatra, zay vao mandeha am'izay ny perquisition. Rehefa mahazo alalana avy any amin'ny fitsarana zany, de mazava ho azy raha ty amin'ny tany mandroso aty zao rehefa manao perquisition de 100% ny zavatra teneniny voamariny aorianan'izany perquisition zany, satria matotra tsara le fandaminana nataondry zareo. Fa ny any Madagasikara zany de zao manao perquisition ianao, tena tena be de be ny miaramila le fa araky ny teniko efa misy milisy ny karazany. De zany izy atao anatina fotoana tsy ara-dalàna. Perquisition zany raha fahazoko azy tsy azo atao ny manao perquisition aorianany amin'ny 10, amin'ny 8 sa amin'ny 10 alina de alohany amin'ny 5 maraina. Fa ny perquisition nisy, ny akabeazany nisy hatramin'izay de teo anelanelan'ireo fotoan'ireo foana. De rehefa nataondreo le perquisition de tsisy inona hita foana, tsisy fitaovam-piadiana hita, tsisy hoe inona fa halatra ny natao. Halatra ny natao, fangalarana fananan'olona ny natao. De mametraka fanontaniana manala baraka ny firenena mihitsy zany service de renseignement e. Tena manala baraka ny firenena. Irariko mba tsy ianareo ny fitaovana nampiasain'ny fanjakana jilamboton zany a, fa mba hoengany eka mba initiative-ny zareo manokana, de rariny raha ohatra ka mifilopy foana ny zavatra atao. Rariny. Fa tsy mbola nahita hoe perquisition natao tao Madagasikara tamin'ity fitondrany ity ka hoe nisy vokatra raseho tao. Tsy nisy, halatra ho any natao tao. Ka de zay no ampitako aminareo hoe manao perquisition, manao fisamborana, fa ohatrany manao hoe zetindroko de moro, ohatrany filalao amin'ny tanora taloha hoe zetindro ny tanako de moro, atao tsapatsapaina foana aloha. De hitantsika eo moa ny toy an'ireny fa araky ny teniko efa mandavaka lavakilivenany zareo. Ary mahatsara antsika reny zavatra reny, mahatsara ny tolona ataontsika. Satria vao maika ny tafika miromotra, ny gendarmerie miromotra, zay rehetra tia tanindrazana miromotra. Tena mety amintsika reny. Ka de zay no afatra tiako ampitaina aminareo androany. Tena zavatra ngeza be androany a, de hoe tsy nisy gendarmerie nirotsaka trehatra, satria izy ireo mihitsy hatramin'izay no nampiasain'ny fitondrana rajoelina natao fitaovam-pamoretana. Fa tsy niditra tsondry zareo na de andraiky ny ary zany. Zay zava-dehibe zay. Fa roa manarakarak'izay a, na de fikambanana vo herinandro ary sika, herinandro mahery tsika, de efa navita nametraka olona 500 mahery kely a teo amin'ny 13 Mai sy tany amin'ny fariparitra sasany tany. Ahafahako miteny anareo hoe tena misy tokoa ny fitiavan-tanindrazana ao anatinareo. Anahoana ny toyany? Araky ny teniko taminareo moa hoe matoa na emotro le hoe sika mihitsy isaky karakara zavatra noho ny renseignement be dia be azoko a, de miezaka mihitsy ary tiako fantatrareo zany mba tsisy nyrahana malagasy ho latsaky zany tsony e. Tsisy tombotsoa an'izy zany ho an'ny mpanao politika mpitady toerana no mila an'izany, fa raha Betsambava tena tsy mila an'izany mihitsy. Fa io tolona io vita foana io na tsisy raha latsaka ary, fa vita foana io ary ho vita io. De fa alefako sady any aminareo mpitondra fanjakana zany hoe ho vitanay foana io. Aza mananareo fa ho vitanay foana io. Fa ny fotoana de efa miteny anareo hoe tsy ho ely zany. Tsy ho ely zany. Tsy afaka higalabona foana reo. De reny moa ny hitantsika ndraiky io tato ato le vaovao momba ny tany Addis Abeba.
de zana no mandoto rano sy mamono afo sy ny karazany fanizavanisy tamin'ny tompoko. De tena afa-baraka ndray le fanjakana, afa-baraka ndray Toto Kristine, afa-baraka reo nalefa tany satria tena tsy nasian'ny olona valeur mihitsy. Tsy koto mihitsy Madagasikara. Tsy haiko moa inona no mbola ilingilingina andehanana any amin'ny rehasehatra reny e. Tsy haiko, tsy fantatra aloha. Fa tena le filelafana amin'le communauté internationale zany de tena hoe mampiosina atsika ao anatina zavatra tsy milamina mihitsy. Fa fambaraka foana no mahazo amin'ny Madagasikara. Bon, tsara aloha zany rehefa mampiseho amin'ny vahoaka nareo hoe tsisy valeur eo anatrehan'izao tontolo zao. Ny zavatra ray fotsiny tiako tena marihana farany de vokatry ty cyclone tany Tamatavy ty. Hitatsika amin'izao hoe fanjakana tsy ilana azy mihitsy ty fanjakana ty. Tsy nivonona akory ny atrehana zany cyclone zany, tena tsy nivonona akory a. Fihetsiketsehana fotsiny sisa ny betsaka hoe mody mandeha mamangery fa tsisy tanapolo metinao. Ny vahoaka ndray zany zao manao tsipaipaika, anampiana ny mpiray-tanirazana fa ny fitondrana moa de varolova ve no zarainao aman'olona na de fa ny tena mahatoana ny foky reo olona. Tena tsoroko aminareo. De mahita andreo fianakaviana maromaro any amin'ny WC publika no mipetraka. Raha fa tsy tohana amin'izany no fonao de tsy olombelona intsony ianao. Any amin'ny WC publika no mipetraka. Zany ve ny fandraisan-tanana ataon'ity fitondrana jalambody-jalambavy mafia ty? Zany ve? Taiza teto amin'ity fireneny ity nisy an'izany hoe any amin'ny WC publika, toilette publika no mipetraka ny vahoaka, any no mialokaloka satria any sisa ny mbola misy tafo. Tena mialatsiny ary olona fa na ianareo zay voakaramana ratsy aheto ary mba mahalala menatra ihany hoe zany ny olona rovanareo. Fantatro mihitsy ny vola raisinareo sy ny karama raisinareo. Fa tadidio tsara mihitsy hoe raha ny fahorian'ny malagasy miatra amin'ny ankehitriny ny délestage, ny tsy fisian'ny rano, ny fahantrana mihoapapana, ny tsy fisian'ny fitsaboana. Misy tatitra henoko zao de hoe terena fotsiny hiasa ny polyclinique Andravatomanga anao dialyse an'ireo olona marary rein. Fa le olona amin'izao fotoana zao tsy manam-bola intsony anaovana dialyse. Ny mpiasan'le hôpitaly polyclinique hony amin'izao tsy mandray karama fa nandritry ny 2 volana. Ry zareo nefa tia migalabona amin'ny volamena amin'ny malagasy. Efa manomana sady an'izay mbola ho avy politika mivarotra amin'ny firenena amin'ny fomba rehetra. Ny vola tsy hoe tsy misy vola ho araka ny teneniko aminareo. Fa ahodina, tsy ho an'ny malagasy fa ahodina. Zay mahatonga ny zavatra amin'izao tsisy mandeha amin'izay loany. Ny budget ny ministera tsirairay avy amin'izao ezahana botsina ny vola ahafahany zareo mihinana, mamelona ny olona ray foko aminy. Lasa tena hoe kitranotrano ara-poko sisa ny ministera tsirairay avy karakarak'izay fiavian'le olona le ministra de ny olona avy any aminy no apetrany no tena mahazo ny sehatra rehetrarehetra na tsy manana fahaizana akory ary. Zany ny zava-misy ankehitriny. De reniko moa isan'ny tena fahambaraka ho anareo zay isan'ny tratran'ireny fitabitro reny. Le vavany Clémence le hoe sainga monam-panantena anareo hoe anafonan'io fidelestage io. Fihetsiketsehana fotsiny eny nataony nitarika bidon jaune. Tena ore olona efa miseho mivatana mihitsy reto tena olona jilambavy mihitsy de mbola misy miaro ihany mety zany e. Mety aky zany Clémence. Vahoaka inona reto ty vahoaka sasatsasany ty tena malasa za lasa saina ihany indray a. Lasa saina ihany indray. Isika zany rehefa hoe ifanaraborabo sy ana de rapida mihitsy ny malagasy. Fa zao mba de fiameko anareo tsirairay avy reo ary niza. Aseho amin'ny malagasy tsirairay avy fiainanareo reo manana sehatra hanehoana zany nareo eto amin'ity. Aseho aminay ny sary sy fomba fiainanareo ahitana hoe tena olona efa tafita daholo nareo tsy olona mitrongo voahomana intsony fa olona milamina ara-piainana. De zahay avy eo no mitsara hoe diso lalana tanteraka zay tsy nanohana ny fitondrana io. Tena serieux zany resako zany asehoy
fa rehefa afaka mampiseho anareo aminay ianareo hoe zao zahay, zao ny fiainanay milamina tsara ny jerinaka ozy ny fiteniny any malagasy zay, fa tena miteny anareo fa tena midera anareo raha zay tokoa zava-misy, ary mankasitraka ny fanenjehanareo fa raha ny zavatra hitako hatramin'izao rehefa mijery ny comptenareo tsirairay avy ireo zay tena hoe mpanompa sy mpiteny ratsy amiko zany, akoatra ny compte fake zany de tena mila iondrika hiteny hoe zao ve le olona miaro be fahatany an'reto mafia reto, ny olona rovany milalao miliara izy nefa nyty tena mitrongy inoko mihitsy raha findre mandeha isan'andro mba misakafo angambany, satria tsisy rany 30 000 na ny 40 000 FMG raisina andotona ny rapetsam-bavy eto anie tsy avelona mihitsy zany fa zay moa ny zava-misy ka de mba manao défi kely aminareo ary mba asehoe aminay fa olona tena milamina ny fiainanareo nizy io de anginy zahay zay fa de mankasitraka reo olona, mankasitraka anareo 5telonjato teo amin'ny 13 Mai zay miparitaritaka ny andry andreo tena tompon'ny tolona moa, satria araky mivavao farany natonga na ny tenanareo miala teo efa tratran'ny menasy tany amin'ny toerana nisy azy ny tsirairay avy, de efa lesona koa zany mila fahamatorana ny manao fihetsiketsehana fa tsy improvisation akory, fa rehefa une fois ianao ka tapa-kevitra anao fihetsiketsehana de tsy tokony hipetraka amina toerana ray zany fa siblinin'ny olona fotsiny ianao de fatany ny toerana ianganao. Lesona zany ameko anareo zany, lesona expérience politique zany, ka de lesona ho an'ny rehetrarehetra iny zavatra niseho iny, indrindrindrindra ho anareo zay nikarakara, fa narovinareo mbola miantso anay de tonga foany zahay fa atovy matotra fotsiny ny fikarakarana, de zay koa rehefa tonga amin'ny fotoana iantsona ianareo de mino zay fa hamaly anareo. Mankasitraka indrindra de Madagasikara, any Malagasy.